Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny magy ireo olon-kendry tapany voalohany Matio 2. Ilay kintana vaovao. Kintana anarivon'ny tapitrisa no mamirapiratra eny amin'ny lanitra amin'ny alina. Nandinika ny lanitra mamirapiratra tamin'ny alalan'ny teleskaopy ny lehilahy avy any Babilôna. Jerenareo, indro misy kintana izay tsy mbola nisy teo hatramin'izay. Marina ny ianao, tena kintana vaovao io. Inona ny dikan'izany? Mahafantatra betsaka momba ny astronomia izy ireo. Mba hahitan'ny valin'ny fanontaniany dia mianatra sy mandinika takelaka vato sy orona amin'ny taratasy lavabe izy ireo. Eto ny kintana dia mampiseho amintsika fa teraka ny mpanjaka ny Jiosy. Mpanjaka tena miavaka. Ny zavatra tsara indrindra tokony atao dia ny mandeha sy mitady azy ary midera azy. Tsy maintsy ho lasa mpanjakantsika ihany koa izy. Jesosy ilay mpanjaka mandrakizay niteraka. Andriamanitra no nanambary izany voalohany indrindra tamin'ny mpiandriondry ary avy eo tamin'ny olon-kendry Babilôna. Fotoana fitaorian'izay dia nangorona ny entan'ireo mankitelo lahy, nitondra ny kitapony sy ny fanomezana ary nametraka izany tamin'ny ramevany. Tsy maintsy nandeha lavitra mihoatra ny 10 kilometatra izy ireo. Mety haharitra volana maromaro ny dian'izy ireo. Zava-dehibe tamin'izy ireo anefa i Jesosy. Te hidera azy izy ireo ary aneo amin'ny olona rehetra fa nanaiky azy ho tompon'ny fiainany izy ireo. Moa ve ianao aneo amin'ny zavatra mitovy amin'izany amin'izao vanim-potoana Krismasy izao? Tiana ho tompo sy mpamonjy anao koa ve izy? Reraka, tonga tao Jerosalema ihany ireo magy tamin'ny farany. Aiza ny mpanjaka voateraka? Nahita ny kintana izay ka tonga hiankohaka eo anatrehany. Tsy nisy namaly azy ireo. Toyna ny olona ary nanoy nandeha. Manoatra noho izany no nataony Herôda mpanjaka. Natahotra ny ho very seza fiandrianana ny ho mpanjaka mahatsiravina izay natahorany rehetra io. Nangony ny aingana ny mpanoran-dalàna. Fantatrareo ve hoe aiza niteraka ny mpanjakan'i Jiosy? Mazava ho azy, fantatra izany. Mianatra momba ny tenin'Andriamanitra izahay, ary ny mpanjaka dia hivoaka avy any Betlehema. Namely an'i Herôda toy ny sabatra ireo teny ireo. Saingy tsy nisy olona navelany ahita ny taony. Ary izy nanontany tamin'ny olon-kendrin'ny Babilôna mangingina. Oviana no niseho ny kintana? Oviana ianareo nahita azy io voalohany? Tsy fantatr'izy ireo ny fikasàn-dratsin'i Herôda ka nomeny azy ilay daty. Fantany ankehitriny izay tokony ho fantany. Makanesa ny Betlehema, ka izao ny zaza, ary rehefa hitanareo izany, dia miverena ka lazao amiko fa izao koa mba te henkohaka aminy. Tena tehanao izany ve izy? Tsy a! Io mpandainga mahatsiraviny io te hanjaka samy irery, ary vokatr'izany dia te hamono ity mpanjaka mbola zaza ity izy. Nandao an Jerosalema ny olon-kendry. Amin'ny manaraka ianao dia andreny toyiny. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.